Ny hojerentsika ary amin'izao tapany faharoa zao dia hoe ohatrany ahoana Estera raha nivavaka tamin'ny fotoan'androny zany. Tany Pahababoana, tany Siria zany ny vahoaka Israely ireo tamin'ny fotoan'androny. Dia tany Pahababoana dia ireo vahoaka n'Andriamanitra ireo anisan'ny vahoaka sady kinga no nahomby tany zany ireo tsy olona nipetrapetra-posiny na dia vahiny azy izy ireo tany an-tan'olona tany dia kinga saina mivavaka hita hoe olo-marina sy mba manao ny fanaon'olona amin'ny resaka fitondratena ara-moraly zany satria mba misy ihany mba hoe mahalala ny mety sy mety ny tsara sy ny ratsy dia tsara fihavanana man'olona. Ireo ihany koa be tamin'ireo ny kinga mivarotra, kinga mitao zavatra nety ny fiainan'izy ireo ary nisy mpanan-karena aza tamin'izy ireo. Dia ireo vahoaka tompo-tany na avy amina firenen-kafa fa le karazan'olona kamo, misy ma karazan'olona dia tena kamo zany, dia mialogna mahita an'ireto vahoaka reto hoe maninona reto zody reto zany reto vahoaka Israely reto ohatrany misy olona tena kinga sy ny sisa dia ny tadiavana sabotage zany atao zay hamonoana ny vahoaka manontolo fa hoe miseho milay. Dia nisy an'izany lehilahy atao hoe Hamanina zany Hamanina io anisan'ny ataontsika hoe manana andraikitra atao amin'ny fanjakana zany izy tao amin'ny mpanjaka. Dia nofitahany ny mpanjaka mba hamono an'ireo jody ireo zany fa nisy zavatra nagnendrika andrehany an'ireo jody ireo dia hoe haripaka ary zareo zany dia miandro ny fotoana fotsiny handropahana efa vita ny lavaka hamonoana ny zareo, ny hazo hagnatonana ny zareo amin'ny fomba hamonoana azy. Dia tamin'izay fotoana izay i Mardoke sy i Estera zany no nitady hevitra hoe ahoana ary ny hahavotra antsika amin'ity lozy ity. Dia i Mardoke moa zany no anisan'ny tena ialognan'ny Hamanina indrindra zany tamin'ny fotoana io dia ny vahoaka jody manontolo ny miararipaka miaraka amin'izay. Estera ndray anisan'ireo tovavy fanao ny mpanjaka fahiny manko le hoe makavady maromaro araka izay tiany zany izy. Dia anisan'ny vadin'ny mpanjaka koa Estera io zany ankoatran'ireo vehivavy hafa. Dia Estera zany no mba vahaolagna hitan'ny Mardoke anadainy hoe ndana ranona tena mba miresaha amin'ny mpanjaka roko fa tena mba sy haminony antsika zany satria tena efa egny ampelantagnan'ny Hamanina ty mihitsy le didy zany izay hoe haminona ny jody rehetrarehetra zany. Dia ozy Estera hoe aloha ary moa zany hiomagna aloha fa tsy maintsy hivavaka aho tsy maintsy hifatianina dia namako vehivavy ireo koa saiko manampy ahy koa amin'izany fifadiakana zany. Dia agnareo jody rehetra koa teneny olona hifatianina fa hivavaka sika sao mba Andriamanitra mindra fo amintsika ka sy ho tanteraka ty fikasany rasin'ny Hamanina amin'ny alalan'ny didin'ny mpanjaka asoe rostia izay handringana sy hamono ny vahoaka rehetrarehetra. Dia niomana zany i Estera. Ampazivo koa i Estera sy avy hatrany dia hoe izy mifatianina io dia hivavaka hoe Andriamanitra aza vonono zahay, aza vela vonono izahay. Fa nisy demarche zany nataony Estera io ohatr'izay koa zany le mivavaka. Ny azy aloha dia hoe hiresaka amin'ny mpanjaka dia ny fon'ny mpanjaka no hangatahana amin'Andriamanitra mba ho lasa lay foliona masika dia masika iny mba ho lasa fonjanak'ondry malefaka afaka miaino azy dia mba hamindra foa amin'ny maha-olombelona azy izy. Izay aloha nangatahany Estera fa tsy avy dia nangataka zavatra volaita avy amin'Andriamanitra hoe avy hatrany dia ny hoe mba ho foanana indray ilay dito hoe tsy ho vonoana fa ny mpanjaka aloha zany no hiresahana anaovana négociation. Dia izay aloha nangatahany hoe Andriamanitra toroy ahy ny teny rehetra tena maharesy lahatra andreseko lahatra ny mpanjaka ary meo fo izy ilay fonaliona ao aminy io mba ho afaka iaino ary tsy manana zomako zany tamin'ny fotoan'androny hoe ny vehivavy ireo na dia vadin'ny mpanjaka aza tsy afaka mangelingeliny azy hoe tonga dia hiditra any amin'ny braony agny agnandragnony agny fa manana toro zany hoe andranona indray zao no makao amin'ny mpanjaka. Eo zany le hoe fiainana mampivady fa na hiresaka ninona zany atonjavatra ho resahan'ilay vehivavy amin'ny mpanjaka dia miandry ny fotoana anjara fotoanany izy fa efa misy calendrier hoe amin'ny anina ianina indray, amin'ny anina ianina indray, amin'ny anina ianina indray. Ka mbola tsy anjaran'ny Estera no makao amin'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Dio koa anisan'ny nangatahan'ny Estera tamin'ilay fifadiakanina sy nivavaka tamin'Andriamanitra hoe na dia ho faty aho satria tsy tokony hiditra aho apisony efa nafaka apiso dia ho tanterahina ilay didy hamono vaokako tsy afaka hiandro ny toroka ao Andriamanitra ka noho zany mangataka aminao aho mba omeo teny andresen-dahatra ny mpanjaka arengana izy mba tsy hamono ahy satria mila toloran'ny mpanjaka tehany ianao rehefa miditra any izay vao hoe sy maty ianao fa rehefa miditriditra foagna agny tsy amin'ny fotoanany izay lalàna dia maty. Izay no nangatahany Estera. Dia nataony izay dia nivavaka an'izay izy tamin'Andriamanitra zany mba hazony an'io fahafahana miditra ao amin'ny mpanjaka io ahafahany mifampiresaka aminy mba tsy hahafaty azy. Nanao risika be ny fiainana zany Estera fa natoky an'Andriamanitra hoe Andriamanitra voay midanadana amiko io lalana miditra ao amin'ny tranon'ny mpanjaka io na dia ny fahafatesako aza no tambin'izany sanatria dia mba ho tonony fony io lehilahy ratsy io
de mba ho afaka hianao izy. De ao anatin'ny firesahana am'izay no ho resahana le hoe aza vonoana reo vahoaka reo zany. De zay zany nataony Estera ny vahoaka amin'io tena efa mitebiteby hoe hahomby vare Estera zay moa sa hahomby so de Estera aza nitapaka voalohany ny lohany noho izy manao sorona ny tenany hangataka ho antsika any amin'ny mpanjaka io. Amin'ny Estera toko 7 ny tantaran'le tantarany hoe Yamanina zany anisan'ny olona tompomena kely tany Asiria tam'zany de nangataka tamin'ny mpanjaka Sirosy izy zany le didina dekret hamingorana ny zody rehetrarehetra. Ny vahoaka zany tena anatin'ny fitebitebena tam'izay fotoana zay. Fa ny homana hivavaka Estera, vakeo Estera toko 7:17 dia izy zany ataosika hoe mpanjaka vavy izy satria vadiny mpanjaka. Io no hany fanantenana tokana ho an'ireto vahoaka reto zany. Rehefa ohatra ianao manatona ny mpanjaka araka ny teneniko teo kanefa ianao sy natsona de fahafatesana zay. Rehetra ianao no mandehandeha fotsiny agny sy atsony de inona nataony Estera, izy aloha sy maika fa hivavaka aloha izy fatianina de nandrasany tsara le izy nak de maika aza le hoe maika ny olona hoe mba hilamina ty raha ty de zao nampiasainy Estera. Jereo tsara koatra ny fifadiakanina zay nataony sy hoe izy nanangona olona hiara hivavaka aminy dia nampiasainy Estera le fahatsiarovana rehefa ndresaka tamin'Andriamanitra izy. Zay zany hoe natsiaro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izy hoe hitako tamin'ny bokin'ny razanay fa ianao Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Rehefa miteny an'izay ianao de hoe lay Andriamanitra zay ivavahako de Andriamanitra Abrahama, Isaka, Siana de hoe Andriamanitra efa nanao zavatra tamin'ireo olona reo tany aloha efa niasa tao anatin'ny tantara zany. Ka zay le mémoire fahatsiarovana amin'ny tantara histoire iny zany no mety hiteraka fandresena. Sa moa tia manao silalao teny le hoe mémoire de l'histoire assurera la victoire, mémoire histoire victoire, mémoire histoire victoire zany hoe tsarovana ny lasa. Ary zay ne sika anaky mivavaka kehitriny zao ohatra hoe manao sorona masa sika de am'izao sorona masa sika de mba hivavaka ho an'ny zao de any anatin'ny vavaka any sika sy maintsy manao an'io hoe mémoire io fahatsiarovana. Eo le hoe fahatsiarovana na fatesan'ny Kristy, fahatsiarovany ny nitsanganany novelona de zay no mahatonga sika miandry ilay fandresena miaviny amboninahitra. Zay mémoire de l'histoire. Inona zavatra efa nisy mila tsarovany reno ianao any Andriamanitra efa nanao an'izao tamin'ny lasa. Ka ho an'ny Estera angatahany ankehitriny mba hanavotan'Andriamanitra ny reto vahoaka zay hovonoana reto. Ilay Andriamanitra efa namozy tamin'ny fahafatesana ny vahoaka tany Ezipta izay ataontsika hoe efa tena ny faraona taingy sovaliny sy ny miaramilany romotrery manenjika an'izy ireo ihany koa eo ambava-rano ny ranomasina mena tsy hita zay atao fa novonjen'Andriamanitra tamin'ny hoe nataon'Andriamanitra ny voany danadana ny ranomasina ka lasa toy ny andry teo akavia sy akavanana nandia tany maina ny zanak'Israely fa ry faraona sy mpitaingy sovaliny kosa rendrika atao izy ireo de ny hira teny apita ny vahoak'Israely tamin'izay mba lehibe ry tompoandriamanitra ny asanao ety aminay ety ka atao mémoire tsarovana izay histoire mémoire la histoire zavatra efa nisy nataon'Andriamanitra tany aloha izay zany no entina mivavaka mba hoe handresitra isika satria ilay Andriamanitra efa nanao an'izany taloha de afaka manao an'izany koa ankehitriny. Zava-dehibe amin'ny fivavahana koa zany zay endrika an'le hoe mandondona de mitady le hoe inona kay mitady hoe inona kay ny tantara efa nataon'Andriamanitra tamin'ny tenako taloha. Ohatra zao ohatra pretra zao de nisy tantara efa nataon'Andriamanitra tany aloha de mila iverenana tsarovany reny hoe efa nisy histoire nataon'Andriamanitra tamiko de mbola ao anatin'ny mémoireko ao anatin'ny fahatsiarovako reny ankehitriny de reny no mampijoro azy mbola mampatoky ahin'Andriamanitra hoe mbola itokisako Andriamanitra mbola hitatana koa androany sy rahapiso. Zava-dehibe zany ry mpiaino fa zay no nataon'ny Estera. Izy aloha ny teny hoe ry Andriamanitry Abrahama, Isaka sy Jakoba. Tantarany ny tanatin'izany fa sosiny hoe Abrahama, Isaka sy Jakoba satria Abrahama io zany de tena tokony ho levina tary amin'le firenena spino nisy azy tary fanafahan'Andriamanitra avy any izy aloha ny tanao sy sisa de nivezivezy io Abrahama io tsy nanana trano fixe izy fa de trano lay no nenany zany ary na ny fasan'andevenena ny Sara vadiny aza de tany mbola novidiny zany tany Makpela tany sy apray metatra zay ny mba alovan'ny Abrahama nefa izy nazo fampanantenana hoe omeko ny taranakao ity tany isa ny tongotra ho ty sy ny sisa de zay anisan'ny ataontsika hoe zavatra ilaina le hoe mila mémoire ny histoire rety ahazo victoire fa zay nataony mpanjaka vavy Estera. Akoatran'izay de anisany iainana an'izay hoe fahatsiarovana manao mémoire zay an'le histoire zavatra efa nisy tany aloha mba azona victoire, mémoire ny histoire azona victoire i Moïse. Zay raha tsara
rehefa nomenimenina reo vahoaka Israely reo tany anefitra moa zany reo tena mpomenimenina zany leo antony vonjavatra sy fantatra hoe inona tony zahay de aty sisy rano hoe agn'Azipta vasa misy fasagna ilevaigny anainy de nentinao aty zahay mba ho faty de hoan'ny goaika sy ny anna maigna fotsiny aty ny taolambalonay tototry ny fasika aty nomenimenina tahaka zany rano de rano mangidiny mba misy aty zao nomenimenina reo vahoaka reo de Andriamanitra tamin'izay fotoana zay Moïse koa mako zany nitaraina tamin'Andriamanitra tena mafiatoka reto vahoaka namenao hiady tiako re tena sa vita koa tofoka aho leo tena posy aho hiagnina sa vita koa Deus Andriamanitra tamin'Moïse ory Moïse mampatsiaro zany Andriamanitra hoe ianao ve manana mémoire inona ny anatin'ny mémoire histoire tantara inona iny atananao iny de nijereny Moïse tehana igny tehan'igny mirakitra mémoire fahasiarovana zavatra nisy zavatra velona ny ainana inona ny zavatra antaony iny tehan'iny lay nikapohana ny ranomasina fa iny ka nahatonga ny vahoaka ho vovonzy tamin'izany andro zany teo ampitana ny ranomasina mena zay le mémoire inona ny atananao iny rehefa mitadokivy ianao ohatra ny Estera hoe ho faty reto vahoaka reto mitadokivy koa ianao zay mpivavaka sy mpiaino ankehitriny amin'ny zavatra iainanao na aretiny io na misy toe-javatra kana situation tena mampanaritoky anao de Andriamanitra mampitadidy anao hoe ianao ve manana mémoire fa tany aloha tany nefa nisy histoire kinona ny mampanahy anao sy azo victoire inona ny atananao iny tena hay kapoho amin'ny vatolampy ary ny tehan'iny satria ilay tehana efa nikapohoko ny ranomasina mena ka nity anareo nandia tany maina tao fa ny fahavalonareo kosa resy sy maty de iny koa nikapoho ny vata dia nahazo rano ny vahoaka tamin'izany fotoana izany ka io ary zay no mahatonga ny Estera zany mampiasa an'izay zavatra telo zay hoe mémoire histoire victoire hampifandraisiny zay hoe ianao de mila mahatsiaro fa lay Andriamanitra de efa nanao zavatra tamin'ny tantara tany aloha ka izy koa no itokiso amin'ny fomba fivavakanao hanome anao fandresena na fahombiazana ho an'ny ankehitrinao na ny rahapisinao zany zay de zay zany le izy io tantara io le niresahako teo zany le hoe tantaran'ny Moïse hoe inona ny tehanao iny de nitehana de ao amin'ny Exode toko fa 4:12 nomenimenina reo vahoaka reo zany sady matahotra moa zany sady matahotra no nomenimenina vakeo manontolo ny Exode toko 4:12 andiny 10 ka hatramin'ny 12 fa amin'ny 4:12 misy ny fimenimenomana io nataony vahoaka reo zany de eo amin'ny andiny 10 ka hatramin'ny 12 no miteny an'izy ireo hoe fa n'Azipta ve zany tsa misy fasagna koa no de anna niferinao maty aty tany hevitra zahay sy ny sisa fa nisy teny navalin'ny Moïse zany zay mba ataotsika hoe mba hanetsehana n'io fahatsiarovana io zany ozy Moïse aloha tamin'ny vahoaka aza matahotra agnareo fa mizanoneto agnareo de hizery agnareo de hahita agnareo ho hitanareo ny hamonjeny tompo anareo amin'ny andro androany ity fa Andriamanitra niady ho anareo fa Andriamanitra kosa hangina teo ampitana ny ranomasina mena no nomenimenina zany sady natahotra reo vahoaka reo zany hoe iny ary ny Egyptianina atao fara fa sika teto amoron-drano eto dia nomenimenina fa n'Egypta ve tsisy fasanao anainy de nentinao maty aty zahay ozy isy hoe aza matahotra agnareo mipetraha sara fa hahita agnareo androany ho hitanareo ny fomba hamonjen'Andriamanitra anareo amin'ity andro androany ity fa Andriamanitra niady ho anareo agnareo kosa hangina satria zay zany de inona ny nataon'Andriamanitra inona ny lazainy tamin'ny Moïse zany hoe nahoana agnaro Moïse mitaragny aty agnamiko teneno ny vahoaka Israely reo zany handeha ianao hanandratra ny tananao ianao dia hinjiro ny tananao makany amin'ny ranomasina de kapoha izy Exode 4:10 ka hatramin'ny 12 de nisokatra ny ranomasina de nandeha tany maina ny vahoaka Israely reo fa ny Egyptianina kosa tamin'izay fotoana zay safotry ny rano tao zareo zay le ataotsika hoe fandresena de tany hevitra zany na de efa nisy aza zay ataotsika histoire zay le tantara efa namonjen'Andriamanitra tamin'ny lasa dia indraindray io hadino io de manaritoky de ohatrany hoe resy ampitoerana sy miady eo zany sy mitady akory sy mandondona sy mikapoka ianao fa mila hoe mitady de mahita dia mandondona voana sy ny sisa mangataka omena zany de zao zany tafaran'io fandresena teo ampitana ny ranomasina mena ary resy rendrika avokoa io ny vahoaka rehetrarehetra de tonga tany amin'ny toerana atao hoe Mara ireo vahoaka reo zany zay ny rano tany Mara dia rano mangidy araka nitasika amin'ny Exode toko 5:17 ka hatramin'ny 5:20 menmenina ihany ny vahoaka ny vahoaka fa teo le niresahako tary hoe nanontanian'Andriamanitra hoe Moïse inona ny atananao iny de hoe tehinao izy de hoe aspazo anaty rano io de lasa nagnina moa ty lasa tonga mamy ny rano
igny zany lay tehana mahavonjy ka zava-dehibe le hoe manana mémoire ianao mitadidy histoire mba hazonao victoire. Inona moa nresaka antsika fa zay fanampiny ihany fa hoe Estera de nampiasan'io fomba fiteny hoe mémoire tadidiny fa lay Andriamanitra voasoratra misoratra masina de efa nanao zavatra be dehibe namonjeny andreo razambe ny ara-pinoana nanomboka tamin'ny Abraham, Isaka, Jakoba, reo moa zany atao hoe patriarka, ireo foko 12 ny vahoaka na tany an-tany hevitra zany nandrisen'Andriamanitra ny Rioga sy ireo mpanjaka 7 tany Kanaana sy ny sisa ary namponenana izy ireo hoe ty nisy voaloboka vaovao de ny voaloboka teo aloha nasesika sy sisa reny zany fahatsiarovana foana ary zay mahatonga ny salamo mamerimberina ireny fahatsiarovana ny zavatra nataon'Andriamanitra reny. Ko antsika katolika de mihira an'ireny salamo reny sika ao anatin'ny herinandro de misy mandrakariva zay mémoire zay ny efa nataon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Israely hiraisika amin'ny salamo. Ao amin'ny lamesa sika de mahatsiaro manao mémorial anamnaiza zay ntika ny anamnaiza ane manambara nafatesanao zay tompo makalaza ny sakananao miandry ny avianao amboninahitra mémoire histoire victoire zay foana ny ao anatiny zany trilogia na hoe zavatra anankitelo tsy misaraka mémoire fahatsiarovana histoire ny tantara tany aloha fa izay no mahatonga antsika hatoky hazo victoire amin'ny ho avy ka sy hoe zavatra foana koa reny fa Estera tena nampiasa an'izay fahatsiarovana hoe ao Andriamanitra zao de tena mba valovany fahafatesana ao kanefa tsaroko amin'ny mémoire ko ato fa ianao tamin'ny razanay de efa nanao histoire be dehibe ka mahatoky izay Andriamanitra fa homenao victoire koa eto isika zany rehefa mivavaka de alao tahaka koa io nataony Estera io. Andriamanitra izaho de zao zavatra misy ankehitriny toy ny hoe resy aho kanefa manantena hahazo victoire aho satria araka ny mémoire fahatsiarovako de anao fa nanao histoire be dehibe. Azy voatery ny zavatra misoratra masina ihany fa na ny zavatra mantsony olona mifanolobodorindriny aminao ihany na ne nahomby satria teo Andriamanitra ihany de hitako maso ny fahombiazana fa matoky an'Andriamanitra de reny le hoe matoky Andriamanitra fa hazo victoire fandresena satria ato amin'ny mémoireko ato amin'ny fahatsiarovako dia tadidiko aby reo histoire na zavatra efa nataonao tamin'ny lasa izay de zay zany nataon'ny Estera de voavonjy Estera tamin'izany andro zany hoy ny famaranana ny vakiteny tamin'ny tandroany zany zay ka zava-dehibe zany zay zavatra telo zay averina kiany mba hipetraka tsara ao asaigna asika sady mora tadidy ao anatin'ny mémoire ko anatin'ny fahatsiarovako Andriamanitra ireo histoire reo zavatra rehetra efa nataonao tany aloha tany rehetrarehetra olona be dehibe manjatony amatapitrisa be dehibe reo vavolombelona zavotany manodidina fa efa nisoavinao ary ianao sy nanary zay nifikitra taminao fa nampanantena azy reo fa hazo valisoa tany nampanantenaina lanitra paradisa zay maharitra amin'ny fanompoananao ka izany histoire zany de miraikitra ato anatin'ny mémoire koa ka zay no nagnakotoky fa hazo victoire fandresena fahombiazana amin'izao vavaka ataoko izao. Izay ary zany no anisany ampianarin'ny Estera antsika rehefa mivavaka zay ary zay no mahazava-dehibe ny lamesa ataontsika io satria ao de fahatsiarovana ny nataon'i Kristy mahatsiaro ny zanako ao maty sy ny tsangako velo izahay zay zany tsaronay Kristy zanakao na izy nijaly amonjy anay na izy nitsangako velona na zonay asambara na sinsisa na izy niakatra ny akavananao mifandimbo mio arakaraka ny canon zany na hoe le vavaka eukaristika zay atao fa tsy maintsy misy an'izay mémoire zay foana fahatsiarovana ny histoire zava-nisy ary ny ngeda indrindra amin'ny ataontsika hoe zavatra nataon'Andriamanitra ny tantara zavatra nataon'Andriamanitra ny fiteny azy moa amin'ny teny latina de hoe magnalia dei ireo zava-mahagaga nataon'Andriamanitra na hoe mirabilis dei zay amin'ny fomba fiteny teolojika zay mba tenenikany satria misy pretra mihaino ato misy olona manampahaizana be amin'ny teolojia de hoe igny le lazaintsika hoe magnalia dei na hoe mirabilis dei zany hoe ireo zava-mahagaga sy mahatalanjy nefa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ka ho antsika rekehitriny de amin'ny alalan'ny fihirantsika salamo reny any am-piangonana famakitsika ny tantaran'ny testamenta taloha reny famakitsika ny zavatra nataon'i Jesosy amin'ny evanjely de mba hahatonga ny mémoire sika hahatadidy hay Andriamanitra io de efa nanao zavatra tamin'ny lasa ka izay ihany koa no hahazo antsika izay mba anjarantsika sy fandresena amin'ny ankehitriny ka marina fa hoe tantaram-pirenena ny vahoak'Israely fa teo ihany koa ny hoe fifandraisan'Andriamanitra tamina olona tokana mandeha tsirairay dia anao ihany koa anatin'izay de afaka mijery hoe ilay tantara iombonan'ny Israely ka namonjen'Andriamanitra azy dia azon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana koa ankehitriny fa matetika tsika de hoe za de hadinon'Andriamanitra le retsy mémoire de l'histoire
zay no toko anao amin'ny victoire, mémoire, histoire, victoire, aza sarahany zay fa zay no nataon'ny Estera rehefa nivavaka izy zany zay. Ny ano izanazy sady amaranantsika nyty tapany amin'ny fandarantsika ity zany dia ataontsika hoe zava-dehibe io fahatserovana io zava-dehibe io fahatserovana io any amin'ny Deutéronome toko 7:2 nisany misy ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo ny lalana rehetra izay nitondrany tompo Andriamanitra ao anao zany ary ny lalana izay nasian'Andriamanitra ny diavinao nandritra ny 70 taona tany anefitra. Zay zany tenenina foana ny vaok'Israely, sarovo mandrakariva ny lalana rehetra izay nitondran'Andriamanitra anao, na vilivily ny tesa anao, na ody ny tesy tero tany Kadesh Barnea de tany anao teny odikodina sy ny sisa nandritra ny 70 taona ary ny zavatra nampanaoviny anao koa tanatin'izany 70 taona zany dia amin'ny fiainam-panahintsika koa zany tadio mandrakariva ny lalana sy ny tantaram-piainanao fa zava-dehibe ny tantaram-piainana eo amin'ny fiainana na ny tsara na ny rasy eo amin'ny fiainanao dia tadio mandrakariva fa dia teny foana Andriamanitra niaraka nandeha taminao dia hoe io lazainy Deutéronome toko 7:2 io zay ny mahatonga ny hoe mba manaova re raha olona la retraite, mba manaova récollection, mba manaova révision de vie, mba hitanao tableau de bord hoe napiditra pleine taria dia toatra lany sahady ny essence-ko zany ohatra efa ety amin'ny zany na hoe empty nefa tery amin'ny full f tery ny jauge dia zay no mahazava-dehibe ny la retraite mba haserovantsika amin'le mémoire zay hoe tsarovy ny lalana rehetra zay nitondran'ny tompo Andriamanitra ao sy ny nampanaovany anao rehetrarehetra nandritra ny 70 taona taminy anao tany an-tany efitra. Zay zava-dehibe zay ho an'ny fahatserovana. Tapany farany de farany ripainao-tsaina de zao ireto ny fepetrany fahazona valim-bavaka zany ny fanekenan'Andriamanitra na hoe obéissance, fanekenan'Andriamanitra zava-dehibe zany zay. Any amin'ny tantara faharoa toko 7:2 misy le teny malaza hoe fa raha ny vahoakako izay mianso ny anarako kosa hanetry tena sy hivavaka ary hitady ny tavako ary miala amin'ny lalany rasiny rehetra hihaino azy aho. Zay tao amin'ny fitokanana ny tempolo zany tantara zany ao amin'ny tantara faharoa toko 7:2 enao tsara dia hihaino antsika Andriamanitra raha manao an'ity zavatra ity sika hoe raha ny vahoakako izay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka ary mitady ny endriko dia ary miala amin'ny lalany rasiny rehetra izy dia hihaino azy aho, hihaino azy amin'ity toerany ity aho, hihaino an'Andriamanitra ho am-piangonana Andriamanitra. Fa isika mivavaka mankany am-piangonana mety tsy ho henon'Andriamanitra sika satria nahoana sika mianso ny anaran'Andriamanitra fa opotsika ao misy misy avonavona mifotsika ao ary sy tena mivavaka sika mety sy tena mitady ny endrika Andriamanitra ilo le hirantsika hoe ry tompoko le endrika ao tadiaviko re aza feninahy zanana iko zaza ohatran'izao sotro zao ho an'izay manana firana ivireno ny iriny fa zay le mitady ny endrika Andriamanitra zay zava-dehibe azonany valim-bavaka io dia jereo zany hoe raha ny vahoakako izay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ary miala amin'ny fanaony rasy rehetra sy ny lalany rasiny rehetra dia hihaino azy aho. Ny olona mivavaka dia miala amin'ny lalany rasiny, mpangalatra ianao dia aza mangalatra amin'izay henon'Andriamanitra ny vavakanao. Ianao mpivavaka ianao ialao ny lalany rasinao aza mandangy aza mifosa aza magnaratsy olona, ianao mpagnambaka ianao fetsifetsy, ianao sy mahalala fa sy ny tenanao tia tena sy ny sisa, ianao miavonavona manambany olona mieritreritra ny tenanao Andriamanitra na mpantsaka kely dia azanony zany fa raha ny vahoakako izay mianso ny anarako manetry tena sy mivavaka dia tady ny tavako izy dia miala amin'ny lalany rasiny rehetra dia hihaino azy aho. Tantara faharoa toko 7:2 fepetrany valim-bavaka izany. Dia ny amaranantsika tanteraka ny hoe fepetrany valim-bavaka zany any amin'ny testamenta vaovao zany dia ohatr'izao le izy hoe ninonina angatahinareo amin'ny-pinoana amin'ny fivavahana dia ho azonareo zany. Mateo toko 1:20 tenin'i Jesosy io. Any amin'ny evanjeliny Masinda Joany koa any amin'ny Joany toko 7:17 dia milaza an'izao Jesosy hoe ninonina angatahinareo amin'ny anarako dia hataoko izany amin'izay amemboninahitra ao amin'ny zanaka ny ray. Zay zany ny heviny moa zany zay. Dia ny manaraka any amin'ny taratasy voalohany Masinda Joany apôstôly Joany voalohany toko 7:20 misy an'izao teny zao hoe ko na inona hangatahintsika dia ho azontsika avy aminy izany satria mitandrana ny didiny isika, satria mitandrana ny didiny isika ary zao ny didiny dia ny hinoantsika ny Jesosy Kristy ary ny hifankatiavantsika araka ny
didy nomeny antsika. Mila mifankatia koa zany sika rehefa mba te hahazo zany valimbavaka zany. Faranana eo mifandarana ary mpianao jaina tenaiky fa nanampy antsika hahazo ny hoe evanjely sy ny tenin'Andriamanitra androany ireo fivoasanareo. Mametraka ny veloma finaritra ny avanareo Mômpera Tsiky Marcel.